La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Miezaka manady tena ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mahakasika ny raha famarotana ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Navoaka androany avokoa ny taratasy mahakasika ity raharaha ity. Teo zava-misy maro eto andrenivohitra. Momba ny famefena tany sy famarotana antsokosoko ankilany no mbola mampiayay ny amin'ny fitantanana eo anivon'ny commune ankehitriny. Misy ny manana eritreritra animba ny tolona ataony izy ireo hoy ny syndikan'ny mpampianatra. Tsy ampihempotra ny fitakiana ataon'izy ireo anefa izandry raha ny fanazavana azo tsy hijanona ihany koa ny tolona. Namoaka fanambarana tamin'ity androany ity ny sefafi no resahana manokana atao anatin'izay fanambarana izay ny momba ny fahazahoan'ny malagasy herinaratra. Zazalahy 1.10 isany natao didipotra vaobe izay nikarakarain'ny antoko malagasy miaramiainga androany tamin'ny commune Masindray. Ny antoko malagasy miaramiainga ihany koa izay efa vonona amin'ny fividianana rehetra hatramin'ny ela. Maresaka iraisam-pirenena dia ho tanterahana any Bruxelles ny faha 12 ny volana jolay ho avy izao ny fihaonana an-tampony Otan. Efa mambolana no nambaran'ny filoha Amerikanina fa États-Unis no miantoka ny fiarovana ireo mpikambana sasany eo anivon'ny Otan. Edinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko kilasy tompoko manasana ary anaraka ny fampalalam-bao Kolo TV hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia miezaka manadio tena ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mahakasika ny raha famarotana ny tany misy ny CEG Analamahitsy. Navoaka androany avokoa moa ny taratasy mahakasika ity raharaha ity. Mampametra-panontaniana ihany koa ny fahazahoana ny titra taty amin'ny taona 2024 raha toa ka tamin'ny taona 2027 no nivarotan'ny commune ny tany. Fanadina. Mipoitra tsikelikely ny marina mikasika ny raharaha famarotana tany misy ny CEG Analamahitsy. Nanamafy androany ny ministra ny fanabeazam-pirenena fa tsy ny teo anivon'ny ministera sahaniny no nanao ny fivarotana. Hevi-diso ny voizina momba ny CEG Analamahitsy. Tsy nisy fivarotana tany ny CEG na tany ny ministera satria ny tany dia ny commune ary nisy tetikasa izay nivolavolain'ny commune ny amin'ny anorenana foto-drafitrasa. Raha Zayary Manga Marie Meltine, io no nisoratra amin'ny tany misy ny CEG Analamahitsy ary ankehitriny mitota taratasy navoaka ny commune Antananarivo androany ity. Raha ity taratasy tsy hatrany ny taona 2017 no nisy ny famarotana ary ny mpitondra teo anivon'ny commune tamin'io fotoan'io no nanao fivarotana. Tsindrina manokana fa tamin'ny andro ny mpitatana tamin'ny 2017 no nisy izay fivarotana ny tany izay ka ny acte de vente dia misoratra amin'ny fo amin'ny filakevitry ny tanàna tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Lalaina Bertinès. Fa izahay eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra araka ny tolo-tanana omen'ny be ny tanàna ho fitsinjovana ny taranaka dia mbola mametraka foana fa hoe hifananome tany andrenana CEG vaovao ary izay no tany commune urbaine amin'izao fotoana izao natolotra mba andrenana izay CEG vaovao izay. Nisy ny fanarahana teo aloha tsy fa hoe amin'ny fotoan'andro dia hisy foto-drafitrasa vaovao hipetraka eo ary mialohan'ny hisokafan'ny taom-pianarana manaraka tsy fantatra na hitazona izay fifanarahana izay moa ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Araka ity taratasy navoaka ny community hatrany, 20 taona taty aoriana izany hoe ny faha 7 ny volana aprily taona 2024 vao noraiketana teny amin'ny sampandraharahany fananantany ny taratasy sy fifampivarotana tamin'ny taona 2017. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona no anton'izay sa ny mpitondra amin'izao fotoan'izao no nanaiky hanao fanarahana manokana vao nitanterahana ny fiandraketana azy. Tsy katra ihany koa ny tsy fitoviany tamin'ny tota taratasy na ny certificat de situation juridique navoaka ny teo anivon'ny Maine omaly sy ity navoaka ny community.
Amin'ny trangan-javatra tahaka izao, adidy ary zony komina sy ny fitondram-panjakana no manala ny olona milaza ho tompon'ny tany na manao ny expropriation pour cause d'utilité publique. Iaraha malala ihany koa ankilan'izay ny tsy fampiny foto-drafitrasa amin'izao fotoana izao. Ary tsy azo ekena ny fandravana foto-drafitrasa efa mitsangana na inona ny fanazavana ho entina manamarina izany. Ankilany mampiseho ny zava-mitranga ankehitriny fa misy amin'ireo mpitondra sasany mitantana ny kominina Antananarivo no miezaka mivarotra trano ny tany kominina raha toa ka tsy azo atao izany no ity farany izay fananam-bahoaka. Ary mampametra-panontaniana ihany koa ny hoe lasa ny olon-tsotra tokoa ve ny tany misy ny CEG analamahitsy raha toa ka tsy nanao fanadihadiana mikasika izany ny mpanao gazety. Maninona no androany navoaka ireto antota taratasy ireto raha toa ka efa tao anatin'ny andro maro no niely tamin'ny fampahalalam-baovao samihafa no mikasika ity raharaha ity. Farany, mbola baraingo ihany koa ny mikasika ireo tany maro misy mamefy sy ny fandrenana tsy ara-dalàna manerana ny renivohitra. Isan'ny ahitana io tranga tsy manara-dalàna io raha tsy ahivona ny fandrenana eo amin'ny esplanady Analakely izay nomena ny olon-tsotra, ny fiantsonan'ny fiara etsy amin'ny paraky Andrefanambojanahary, ny fanefena tany tetsy amin'ny fokontany Ampatsakananosy, ny fandrenana toeram-pivarotana amin'ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra etsy Behoririka sy etsy Sorano. Mahakasika tolona syndikaly kosa indray dia misy manana eritreritra animba ny tolona ataon'izy ireo hoy ny syndikan'ny mpampianatra. Tsy hampiempotra ny fitakiana ataon'izy ireo nefa izany raha ny fanazavana azo tsy janona ihany koa ny tolona hoy izy ireo. Mikael Ramamla. Nisy nanao akasiparana ny fitakian'ny mpampianatra tamin'ity androany ity raha ny nambaran'izy ireo. Antony, varavarana iray anatompona andraikitra tao amin'ny ministera no nisy namantsika ary nanidy avy ity ivelany. Gaga ireo sendika raha sendra tonga nitady ireo tompon'andraikitra tao amin'ny ministera. Asa ary tafiahazana zay satria efa mandeha moa ny famoretana isan-karazany ary indraindray koa miahiaza sao dia mba tetika entina andravana ny fitakena foana zany dia mody sokaitaina atao hoe namantsika varavarana, zavatra possible zany. Ka eto zany zay tena milaza fa ny mpampianatra dia olon-kendry. Zay ny fitakinay tsy misy ambadika politika tompoko. Satria matetika io ihany no andrandran'ny ministra hoe misy ambadika politika ity, misy ty jerevo angeny sono ray aman-dreny. Zay miteny aminareo fa zay ny tsy manane, zay sahirana, zay tsy mavita iresaka raha tsy misy sono zany. Ka raha misy olona malala-tanana, na iza izy, na eny politika inona izy, na olon-tsotra izy, na olona manan-karena, olona mahay malahelo ny mpampianatra izy, ka hanome fitaovana sonoany dia resinay. Tsy mipetraka ihany koa ny fahalalan'ireo mpampianatra manao fitokonana raha ny fanazavan'izy ireo. Baiko nomeny Prime Ministra ny tsy tokony hanenjena ireo mpanao fitokonana, saingy tsy izay no zava-mitranga. Tsy tady vahaolana amin'ny ministra tompon'andraikitra raha ny nambarany, fa iroso amin'ny fandraisana fepetra. Azy efa mihoatra lavitra ny hetsika syndikaly zany ny zavatra ino zany zavatra ataondry zareo eto amin'ny tokotanin'ny ministera ka tsy azona ekena intsony. Ohatra zao fantatra iza ny tompon'ny tomobile zay mibaby sono io, ary fantatra koa iza ny tompon'ny sono, ka tsy mpampianatra reo, tsy mpampianatra ny tompon'ny tomobile ary fahafantarako azy tsy tomobile ho fainy io, ary fantatra iza ny tompon'ireo fanamafisam-peo zay ampiasaindry zareo isan'andro eo. Ka hoy izay hoe ampy zay andray ny fepetra tandrify azy ny ministera araky ny toromarika azoko tamin'ny lehibeoko. Manoloana izany, nanambara ireo sendikany mpanabe fa tsy hitsahatra nefa ny fitokonana raha ny fanazavana na eo aza ny fandotona sy ny tsy fisian'ny fahalalana. Ankilan'izay, mitohy ihany koa ny fitokonana any amin'ny faritra, isan'izany ny ao amin'ny distrikany Amparavaravola. Izahay mpampianatra ato anatin'ny sisiko Amparavaravola, tren aloatra mankoro dia manao zao fanambarana manaraka izao. Mitaky izahay aminao Andriamatoa, ministry-ny fanabeazam-pirenena, mitaky ny famerenana ny recrutement saika vaky feno kolikoly ato anatin'ny sisiko Amparavaravola. Mitaky ny hijerevana manokana ny fram ato anatin'ny sisiko Amparavaravola no izy be fram idritra maneran'ny Madagasikara. Namoaka fanambarana kosa tamin'ity androany ity ny sefafi niresahana manokana tao anatin'izay fanambarana izay ny momba ny fahazahoan'ny malagasy ny herinaratra. Rarsona Yandry.
Nambarany sefafi ao anatin'ity fanambarana navoaka ny androany faraka 10 Jolay ity. Fa ny fehezan-dalàna ny herinaratra dia manazava sy mamaritra indray ny asan'ny androm-panjakana samihafa miandraikitra an'io sampanio satria voamarina fa manjavozavo ny momba ny lalàna fototra ary mivangongo loatra amin'ny fahefana ao am-pelatana fitondrana ka izany no anisan'ny antony lehibe indrindra mampihisatra ny fanomezana herinaratra amin'ny firenena efa 10 taona maro izay. Ny herinaratra ihany koa ny sefafi dia kilalao am-pelatanan'ny mpanao politika hatrany. Fitaovana mahomby amin'ny fampelezan-kevitra no izy haingotraingitra ho an'ny ankamaroan'ny malagasy. Raha samy mahazo azy daholo mantsy ny olona rehetra dia tsy hanintona intsony izy. Mba hamonjena ny jirama, tsy maintsy atomboka amin'ny fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny solika izay nandany ny volany, na ny marimarina kokoa mandany ny volantsika, satria avy aty amintsika ny fanampiana azy. Mitetina lavitra isa-maro isam-bolana ho hatrany ity fanambarana ity. Lasa ndevo ny fanamorana mivelatra ny trosa na ny FEC, ary ny jirama dia mbola manohy mamono antoka foana mivarotra ilay angovo vidiana lafo dia lafo. Ny amazo tombony amin'ny fahazoan'ny jirama dia ny tompon'ny groupe mandeha solika ampanofaina saika manerana ny nosy. Lasa ndevo ny fanamorana mivelatra ny trosa FEC isika, ary ny jirama dia mbola manohy mamono antoka foana mivarotra ilay angovo vidiana lafo dia lafo. Ny amazo tombony amin'ny fahavoazan'ny jirama dia ny tompon'ny groupe mandeha solika ampanofaina saika manerana ny nosy. Zofototra ny zohanana angovo, tahaka ny zozy sakafo sy hanana asa mendrika. Tokony hatsaro izany ny mpitondra antsika, ka hanao izay tsy maintsy ataony rehetra mba hanatsarana malaky sady mateza ny zava-misy. Io no vahaolana narosony sefafi ho entina hanatsarana ny fisotrahan'ny malagasy angovo tao anatin'ny fanambarana nataony ity. Manomboka miverina tsikelikely kosa ny tombony azo amin'ny fanondranana entana any amin'ny tsenany AGOA ho an'ireo firenena misehatra amin'izany, isan'izany Madagasikara hatreto. Ny lamba no manana ny ampahany betsaka indrindra amin'ny entana aondrana any. Ifarana rapitso any Washington kosa ny Forum de l'AGOA andiany fa 17 Michela Ranaro zany. Taoriany niverena ny Madagasikara ao anatin'ny tsenabe ny AGOA na ny Africa Growth Opportunity Act, manomboka hita soritra tsikelikely ny tombony azon'ny Madagasikara amin'izany. Raha nantota anisan'ny voaka farany raha toka 1.7 tapitrisa dolara ny vola nentin'ny fanondrana entana tao amin'ny tsenabe Amerikanina ny taona 2022, 17.5 tapitrisa dolara izany ny taona 2022. Tsy mbola misy antota anisa ofisialy kosa ho an'ny taona 2022. Ankoatrin'ny fitombony vola entin'ny fanondrana, ny tombony roa mazava tsara no entin'izany eo amin'ny sehatra ara-toekareny Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpaitoekarena iray. Amin'izay fanondrana izay zany dia miteraka aloha izay mazava zany vola vahiny izay ilaitsika raha teo ihany koa satria betsaka izay filantsika vola vahiny izay zany amin'izao fotoana, ary indraindray moa eo rehefa tsy ampy ilay vola vahiny dia ino no mampasa lasa sahirana ny amin'ny resaka taux de change atsika. Donc vola vahiny zany dia eo ihany koa ny resaka asa moa zany amin'ny ankapobeny satria betsaka ny olona miasa zany amin'ilay orinasa manondrana ireny. Za moa tsiditra amin'ny resaka hoe manaona ny karama amin'izay satria iny ihany koa zany ao anatin'ilay amin'ny teny vahiny hoe compétitivité atsika zany. Raha nantota anisany avoakan'ny bureau de représentant américain au commerce ny volana jona teo, niakatra 5.4 isanjato raha ampitaina tamin'ny taona 2022 ny fanakalozany eo amin'ny États-Unis sy ireo firenena ao Afrika subsaharienne. Hatreto ny lamba na ny textile no mamaritra ny 5.0 isanjato ny entana aondrana any États-Unis ho an'ireo firenena misehatra ao anatin'ny AGOA. Ankoatrin'ny Lesotho, Kenya sy Maurice, isan'ireo firenena 4 voalohany manondrana lamba ao amin'ny tsenan'ny AGOA i Madagasikara. Ilaina ny fitohizan'ny fanondranana mba hampirindra ny fanondranana sy ny fanafarana raha ny fanazavana hatrany. Amin'ny ankapobeny moa zany tsara foana ny tohizan'ny resaka fanondranana satria tsika manafatra zavatra be dia be ihany koa dia mila manondrana zany tsika zay vao afaka manafatra. Raha tsy resaka mahakasika ny ohatran'ny hoe vola vahiny fotsiny satria zany no mitondra vola vahiny ahafahantsika indray koa miantoka amin'ny fanafarantsika entana izay misy ny tsy azo ialana.
sy anatin'ny zavatra mbola tokony azontsika atao sy mitondra tombontsoantsika zay izy amin'izay fotoana zay manampy amin'ilay fanoranan'entana toy ny hoe fizahantany toy ny hoe manondrana makamba. Forcer de nouvelles stratégies pour le commerce et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Izay no lohahevitry ny Forum de l'AGOA andiany fafito amby folo izay totosaina ny Washington nanomboka ny 9 Jolay lasa teo ary farana rahampitso. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitrangana korotana atao amin'ny FJKM ampotaka am'Jojoro be ny alahady lasa teo ny ankilany mitaky ny fandroana ny mpitandrina vokatry ny fitantarana tsy mazava ny andaniny kosa mitsipaka izany korotana izay mety afara amin'ny fanakatonana ny fiangonana raha toa tsy misy ny vahaolana fanadina. Vaky ny ady eo amin'ireo mpivavaka ao amin'ny FJKM ampotaka synodam-paritany mananara firaisana distrikana ny Jorobe. Ny tsy fisian'ny mangarahara eo amin'ny fitantanana sy ny fitantanam-bola ao amin'ity fiangonana ity tato anatin'ny herintaona no fototry ny olana. Vokatra izany, mizara roa ireo mpivavaka. Ankilany mitaky ny anoloana ny mpitandrina, ireo mpivavaka izay mivavaka ao amin'ny trano fisainana. Andaniny ireo mivavaka ao am-piangonana manohitra izany. Rafitra ny fifamaliana. Ny fialan'ny mpitandrina no avany olana hoy ny solitenan'ireo mpino mitaky ny fanesorana azy. Zavatra fangatan'ireo kristianina maro sy tompon'ireo andraikitra ao fiangonan'ireo zany dia zao hoe atsahatra aloha pastera faloha mihitsy aloha fandamina ny tompon'andraikitra atao anaty fiangonana dia alefa anatrihan'ny fiheveran-draharaha fanapa-kevitry ny mpandray zao toy zavatra mitrango izao dia hoe angatahana fandraisan-tanana hoe mbola mety ve nijanona mpitandrina eto sa tsy mety intsony raha izao mitohy. Tsy manaiky ny fanesorana hatramin'ny faran'ny mpitandrina kosa ny ankilany. Amin'ny fotoana anankiray mahasotro ny fosiny saina ny mpitondra dia afaka manambara ianareo ny olona tondrako izay fantatro hoe sy lesoka sy nisy fahazona tamiko tokoa azy mitenenina izay tondra fonana io makataka famelana aminao raha fotona aminao na aminareo. Raha mitoy ny isavorovoro andrainy andraiky ny eo anivon'ny distrika raha ny fanazavana fandraisana andraikitra izay mety afara amin'ny fanakatonana ny fiangonana. Raha misy zany izay korotana izay dia tsy maintsy mitsofoka ny fanjakana ary mety miafara ny fanakatonana milay ny fiangonana mihitsiny na ny zavatra zany raha ohatra ka tsy milamina. Omeko fotoana jusque amin'ny oviana ianareo andaminana an'ilay izy fa rehefa tsy milamina dia raisina mifapetra hoe aleo akatona ny fiangonana. Hatreto tsy mbola nisy ny fifanantonana teo amin'ny mpivavaka roa tota mifanohi-kevitra. Zazalahy 1.10 isany no natao didipoitra faobe izay nikarakarainy antoko malagasy miaramiainga tamin'ity androany ity tao amin'ny komina Masinday. Ny antoko malagasy miaramiainga ihany koa moa dia izay efa vonina amin'ny fifidianana rany fanazavana azo. Albertin Ramialarivo. Mitohy hatrany ny hetsika sosialy karakarainy antoko malagasy miaramiainga. Androany, teto amin'ny komina Masindray no nanataterana ny didipoitra faobe. Zazalahy misy 2.10 no natao famorana faobe. Amin'ny fiainana lasaina sady eny mahatsara sady tsy dia masarotra loatra le fanaovana azy. Hoe aty zany mba manara-penitra kokoa manara-fahaserana na izy. Makasitraka makatelona ny fisiny zao famorana faobe zao eto amin'ny firaisany Masindray. Dia ozy aho hoe lay Andriamanitra manakare-pahasoavany hitsinjara izay fahasoavany izay hipetraka eo am-pelantananareo tsirairay avy. Ankoatra izay anefa dia nisy ihany koa ny fizarana kilalao ho an'ireo ankizy rehetra natao didipoitra. Fanalan'ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny ny hetsika toy izao. Ny hetsika natao androany dia fanaovana didipoitra faobe izay niarahana tamin'ny tanora malagasy miaramiainga teto amin'ny commune. Hetsika ara-sosialy izy io ary fanohizana ny fitsinjovana nareo marefo manerana ny commune Masindray.
Fiara-miasa tamin'ny komuna sy ny antoko malagasy miara-miainga no nanantanterahana ny hetsika ary ao anatin'ny vinany antoko ny fijerena sosialim-bahoaka ity fotony toy izao. Ny asa tahaka izao dia asa iandraiketan'ny tanora malagasy miara-miainga sy ny malagasy miara-miainga rehetra, asa fanasoavana ny vahoaka ity ifotony. Aminay zava-dehibe no manantona anareo ohatran'izao satria natao hoe didipoitra aza ny atao dia fahasahiranana izany ho andray aman-dreny nefa zava-dehibe tokoa izany fanaovana forazazy zany ho antsika malagasy ka noho izany indrindra no natsapanay hoe mila manantona ny aty amin'ny komuna Masondray ary isaorana ny ben'ny tanàna izay nikarakara izany fotoana androany izany. Ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa dia efa nampiseho ny fahavononana sy mbola mivonona hiatrika fifidianana satria ny fifidianana ny fototra lehibe fampiarana ny demokrasia marina isafidianan'olom-pirenena ireo ampindramin'ny fahefana andrindra ny fiarahamonina. Tsy nataon'ity antoko malagasy miara-miainga ho ambany zavatra mihitsy hatr'izay ny fifampikasoana amin'ny vahoaka mivantana ahafantarany marina ny etaetan'izy ireo. Misy avao malina ihany koa anatin'ny tontolon'ny dokavarotra ka manasanao ary anaraka izany aorinany izay no atatsika ny makasika ny fifaninan'ny siansy aikizay eo ihany koa ny seho an-tsehatra izay ho ataon'ny tarika lalatiana ary ny asa sosialy izay nataon'ny association Angela rehefa avy eo ary. Ho fankilazana ny 10 taona nitarika iray ambulance atmosphérique event manolotra ho anao cabaret concert goavana iran'ny nitarika ireo irana palasa sy nahafantarana azy hatramin'izay ny zoma 13 jolay manomboka amin'ny 7 alina ao amin'ny dôme akorondrano baf 20 000 ariary ary ny 30 000 ariary ho an'ny famandriana filan-kevitra 034 16 472 74 034 05 481 21 034 73 908 95 azadinonary iray ambulance ao amin'ny dôme akorondrano ny zoma 13 jolay amin'ny 7 alina banoana Cool TV Cool FM. L'association de rôle de dames vous présente le Festival des baleines à l'île Sainte-Marie Madagascar du 12 au 15 juillet 2018. Venez profiter de 4 jours de fête et découvrir les baleines. Au programme, foire exposition, défilé carnaval, soirée concert, animation sportive, trail, VTT, beach soccer, course hip-hop, découverte de l'île, projection de films, conférences et programmes pédagogiques. Et surtout, des sorties baleines. À ne pas rater, Festival des baleines du 12 au 15 juillet 2018 sur l'île Sainte-Marie. Pour plus de renseignements, visitez www.festivaldesbaleines.com. Sponsor officiel, Telma. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Tiako asako matsiaro za fa misy adidy tokony faiko ankehitriny misy nitolotra vaovao etra online novoka rany sambatra ramosahana ny etra ho an'ireo karazany orinasa indrindra madinika noforonina ny trankala nif-online.impôt.mg mba hamora sy hanafaingana amin'ny fifandraisana mikasika amin'ny fanambara-ketra afaka atao naiza misy anao tsotra ary natao an-daolobe ny fampiasana izany manafona ny kolikoly sady tsy ilaina amin'ny lahatra eny amin'ny birao aketra nif-online.impôt.mg etra tsara lama sy mangarahara fampandrosoana Madagasikara. Great moments are born from great opportunities. Passion, love, heart. Nobody has that. They told us that soccer wasn't our thing. Are we gonna believe it? Niemand denkt an den letzten Champion. Also lasst uns verteidigen, was uns so viel gekostet hat. Savourez le moment. Bonne nouvelle, j'ai un nouveau boulot.
Ce type a au moins 300 000. Il est aveugle? Ça va être du gâteau. Ça marche? Il joue la belle au bois dormant. On y va. Putain, c'est quoi ça? Faut qu'on sauve, je te dis, ça craint. Pitié, mon Dieu. Dieu n'existe pas. Araka ny bande annonce teo iny Don't Brief izay indray no horonan-tsara raha antsika anio alina amin'ny folo ora sy fefany eto amin'ny Kolo TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia ny zoma izao no hanomboka ny fifanana siansa aikiday mandritra ny 3 andro tsy akato no hananganana tetikasa etsy amin'ny ivitoerana ny CIDST Tsimbazaza ny volana novambra kosa mandritra ny etsika ny tsaika event no hanehoana ny fikaroana izay nataon'ny mpifaninana Fezora Valy. Ny zoma sabotsy ary ny alahady izao no anatontosana ny fifaninanana maneran-tany ananganana tetikasa ara-tsiansa, ara-teknika na ara-teknôlôjia na ny science acte. Ao anatin'ny 27 ora no anatanteran'ireo mpifaninana izay fananganana tetikasa izay eny amin'ny CIDST Tsimbazaza raha ny fanazavana. Misokatra ho an'ny rehetra ny fifaninanana, tanjona ny anasongadinana ny fahaiza-manao hitondra fampandrosoana ny firenena iray. Zany hoe sehatra anankiray zany ahafahan'ireo olona ataontsika hoe mpamorona zava-baovao eo amin'ny ara-siansa, ara-teknika, ara-teknôlôjia zany manasongadina ny vokatry ny fikarohana zany dia ireo zava-baovao ireo tsy maintsy ezahana zany izy mba hoe tena zava-baovao mihitsiny satria zany azo atao hoe hitondra fanovana, fanatsarana, fampandrosoana eo amina firenena anankiray zany le izy. Zany tokony mitondra voka-tsoa mihitsy zany eo amin'ny tontolon'ny famokarana, eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana, eo amin'ny ara-siansa, io le science acte io. Misy ireo dingana samihafa lalovan'ny mpandray anjara amin'ity hetsika science acte ity. Ny volana novambra kosa no anehoana ny vokatra. Ty édition fa 5 ty moa zany dia misy dingana anankitelo zany le science acte amin'ity taona ity. Dia ny dingana voalohany moa zany dia ty le hoe le science acte izay atao zany mandritra ny 3 andro amin'ny zoma, sabotsy sy alahady ho avy zao. Dia ny faharoa dia misy an'ilay fanaovana le prototype zany hoe le zavatra vokatra amin'le atao amin'ny zoma, sabotsy, alahady zany dia mamoaka prototype le mpifaninana. Dia ny fahatelo, dikana fahatelo dia atao mandritra le NUTEC event izay atao amin'ny novambra zany ho fampisehoana le vokatra izay ataon'ny science acte. Roa tapitrisa ariary ny loka ho an'ny voalohany amin'ity fifaninanana ity. Iray tapitrisa ariary ny loka ny faharoa ary 5 hetsy ariary ho an'ny fahatelo. Manodidina ny 20 hatreto ireo efa nisoratra anarana ary mbola misokatra izany hatramin'ny zoma izao. Miisa 4 ireo mpiara miombona antoka amin'ny fanatontosana ny science acte. Isan'izany ny CIDST na ny ivitoeram-pikarohana momba ny torohay ara-tsiansa sy ara-teknika. Eo ihany koa ny fikambanana ny KMG sy ny fikambanana abaka izay mampisongadina ny fikarohana sy ny famokarana ara-teknôlôjia ary ny orinasa SEO. Mitohatra ny asa sosialy izay tanterahan'ny association Angela ny commune Bongatsara indray nahazo fanampiana avy amin'ny association Angela omaly fandriana latabatra. Seza ho an'ny olona manana fahasembanana ireo no isan'ny natolotra tamin'izany fanadiny olona saina. Namaly ny fangatahany CSP2 sy ny hôpitaly eto amin'ny commune Bongatsara ny association Angela ka nanolotra ireo fitaovana ilain'ny toeram-pitsaboana toa ny fandriana, fitaovam-piterahana sy fizahana marary, latabatra, seza ho an'ireo olona manana fahasembanana. 10 taona mahery izao no nisehatra teo amin'ny fanampinan'ny mpiarabelona ny association Angela. Hetsika ity moa zany dia efa anisan'ny hetsika maro izay efa natao teto Madagasikara.
tsy faritra hoe Bongatsara ihany fa Itasy, Tananarivo, Diego, eran'ny Madagasikara zany ny association Juillet efa miditra mifantoka indrindra amin'ny fampianarana sy ny fahasalamana. Ny tanjona moa zany dia hanova ny toe-tsaina malagasy. Iny no tena ilaina indrindra le ho an'ny ankizy vao misondrotra mbola voakolokoloana amin'ny toe-tsaina vaovao anadio sy hitondra fivoazana eto amin'ity firenena ity. Ny hetsika moa zany zao mbola misy foana isaky ny isam-bolana tsy maintsy misy zavatra atao foana ny association ary marina fa ny association fa manana école, EPP, CEG ary manana hôpitaly any amin'ny faritra Itasy any. Io zany efa niraisina indraikitra rehefa mikarakara an'io mihitsy izay amin'izao. Samy nankasitraka izao fanampiana izao na ny ben'ny tanàna ny Bongatsara, ny mpitsabo fa ihany koa ireo olon-tsotra mahazo tombontsoa amin'ny fahazahoana fitaovana toy izao. Dia misaotra betsaka ny association indrindrindrindra amin'izao tolo-tanana aminay izao satria hitantsika eo fa avy dia ampiasaina ilay izy fa tsy hoe zavatra mbola piripirima na iandrasana inona indray fisaorana ny association Juillet fa misy ampiasaina ilay izy manampina betsaka andraisana andreo marary tonga ato aminay. Izao fanomezana nomen'ny association Juillet zao zany dia faly zahay izay apiteraka eto amin'ny CSB2 Anjimakely maneho fisaorana lehibe anazy no izao fanomezana izao fa zava-dehibe ho anay izao. Ankoatra ity eto Bongatsara ity, manatanteraka asa sosialy manerana ny nosy ny association Juillet toy ny ao Andranomena, distrikany Miarinarivo, faritra Itasy, izay nanorenan'izy ireo sekoly ambaratonga voalohany ny taona 2020 ary ambaratonga faharoa ny taona 2024. Ireo sekoly ireo izay ahitana ny kantina isan'andro ho an'ireo mpianatra manodidina ny 400 amin'ny sarany 100 ariary nanomboka ny taona 2020 ka hatramin'izao. Nanokatra toeram-pitsaboana ny antoerana ihany koa ny association Juillet. Nisy ihany koa ny efitrano famakiam-boky ary poste avancé ho an'ny gendarmerie. Isan-taona misy hatrany ny fiaraha-mifaly ny association Juillet sy ireo olona ampiny amin'ny alalan'ny fampisehoana, iarana amin'ny mpanakanto sy kilalao maro samihafa. Ary fiaraha-misakafo. Ka tamin'ny Pentecoste farany teo, olona miisa iray alina no niara-paly sy niara-ny sakafo nandritra ny 3 andro. Tamin'ny fotoana io ihany koa no nanatanterana ny didim-potra Vaovao sy fitsaboana maimaim-poana. Tontolon'ny kanto kosa indray dia hanome ny sosin'ny kanto ho an'ireo mpankafy ny tarika lalatinany amin'ny alahady 15 volana Jolay ho avy izao amin'ny Palais des Sports Mahamasina etsika izay karakarain'ny Miritsoka production Mikael Romarola. Efa vonona ny tarika amin'ny fampisehoana amin'ny alahady ho avy izao. Nateo aza ny sakana tamin'ny fampisehoana tamin'ny taona lasa noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena dia ho tsara noho izay no omena ny mpankafy amin'ny ity taona 2024 ity. Eo an-tongotra nareo izany rehefa nahazo nandritra ny volana mavomavo isaky vao heritaona fa sofa tsy heritaona dia izay efa nimana tamin'izay zany no natolotra antsika anty alahady ity nefa ny manatombo isika satria mafimafy koa tsy mafimafy koa mitombotombo kokoa satria fananomana izay tamin'ilay voalohany dia najana teo dia miraisina ty miaraka ity dia nampiana zavatra dia izay. Ankoatra izay dia efa milamina ny lafiny ara-tsehatra rehetra hoy ny mpikarakara. Ny mampiavaka azy ho anay mpikarakara aloha raha resaka seho angamba na tiana mamany azy dia voalohany aloha amin'izay le hoe rotaona izay dia betsaka kokoa ny fitaovana zay ho anay zany ny fitaovana ao ampiasaina indrindra eo amin'ny resaka jiro zany hoe nisy fotoana nangalana vana be mihitsy zay amin'ilay fikarakarana azy lalatina moa tamin'ny 2012 nanao fara dia mitovy mihitsy le fipetraky ny sehatra dia raha ohatran'ireny izy dia atao hoe fois 2 amin'ireny ny zavatra ho asehoana aloha zany resaka fitaovana aloha. Resaka organisation moa zany tsy miova reny any militsoka ihany dia militsoka reny aza mantarina reo fa nanina nitarina tamin'ny izay efa fantarareo ny antony fa zay nanomboka eo ny fa tsy tara fa ny solana ara teknika fa ny anay rehefa miroro dia miroro foana io mandeha
Hita ao amin'ny super mozika Analakely ny tapakila izay amin'ny vidiny mirary. 7,000 ariary ny tapakila tsotra ary 5,000 ariary ny famandrina eny amin'ny gradin. 3,000 ariary kosa ny famandrina eo alohan'ny sedra ary 10,000 ariary ny VIP. Anomboka amin'ny 2 ora tsy diso ny fampisehoana ary farana amin'ny 10 ora tsy diso ihany koa. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray dia fomba nandrafetana ny tambony Taolo sy ny mampaharitra azy hatramin'izao ireo efitrano fonosana sy ireo singa mandrafitra azy indray no ampahafantarina anao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izay entiny Iona Saina. Tamboho malagasy na tambony Taolo. Raha ara-tantara, ady voro no nataon'ny malagasy fefy fahiny tamin'ny vanim-potoana vahampanjaka. Ho fiarovana ny tanàna fa ihany koa azahoana tany anotofana ireo onaonina no antony izany. Niova ho tamboho izany tato aoriana ho fisoroana ny fahatotofana ireo fambolena. Singa maro no mandrafitra ny tamboho ary fotoana maharitra ihany koa no lany. Tany mbola madio, tany mena tena le tany mena Madagasikara mihitsy zany. Io no nalaina dia nadinana angonina, nalona rano, nampiosena omby, nalona, tetehana lohana orom-potsy ary rehefa akaiky andrafitra dia mbola hosenin'ny olombelona. Dia rehefa marimaritra ny andalana anankiray dia velesina amin'ny tatrokomby ireny no atao fively azy sady manalambolambo azy no mampifantatra azy dia avela ho maimaina izay indray vao manao tovana manaraka. Farana nampanangona atody Andrinampoiny Merina tany Ambohimanga tany tsy ho atao rihitra akory ny nanangona ny atody fa andambolambony an'ilay tamboho tsy ho laitra aniana. Izay fotsiny ihany no antony. Nampiasaina ny tandrokomby rehefa nanorina tamboho. Antony, ankoatry ny mahamafy azy, arena ihany koa ny omby eo amin'ny malagasy, ka izay no antony kapohana ny tamboho amin'ny tandrokomby mba hitotoana ny arena ao an-tokantrano. Ny antony nampiasana ny atody indray kosa mba hampamafy ny tamboho sy hampalama azy, fa indrindra ihany koa isan'ny nampiasain'ny Taolo malagasy ho fiarovana ny atody ka asiana lamokany mba hampandamoka ireo izay mikasy hanao ratsy. Saingy atao tsara tsitsika tsy hifoterany. Mizara telo ny zavatra hita ao anatin'ny tamboho tamin'izany fotoana izany. Tamboho mitondra ny anaran'ny tompony dia natao ohatra itsy ao ambadika ity izao misy hoe tamboho andralefaka. Eo amin'ny fitetehana azy dia toy izao. Ity ny toerana dongodongony ity izao teo amin'ny trano rehefa jerevantsika io ny fototry ny trano. Ity avaratra ity io takony radika io ny fasana dia jereo fa neferiny ao anaty tamboho zany mizara iny efitra iny efitry ny maty any zany ny razana nahoana ny natao tato ny maty. Ty tapany ambany ity fahatromby tao ny fatorian'ny omby, ato zany ny velona, ato ny maty, ato ny arena. Feno zany tato anatin'ny tamboho anankiray. Isan'ny tsy akasa ny rian'ny tamboho 7, 5 na 3. Raha olona vao miary 3 ny tokony laharan'ny tamboho. Raha efa niteraka riana 5. Raha efa lojafy sy efa fakan-kevitra 7 ny riana. Marika ifankalalana eo an-tanàna ihany koa araka izany ny tamboho. Raha ka hevitra dia any amin'izay tamboho ahitana riana 7 no mandeha. Raha ila vatan-dehilahy na tolo-tanana izay misy riana 3 no aleha. Valitanana no atao rehefa hanorina tamboho. Asa vadi-drano tsy vita raha tsy fanakonana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray do tanterahana any Bruxelles amin'ny faha-18 ny volana Jolay ho avy izao ny fionana atapin'ny OTAN. Efa mbolana maro no nanambaran'ny filoha Amerikanina fa i États-Unis no miantoka ny fiarovana eo amin'ireo mpikambana sasany ao anatin'ny OTAN. Fanadina. Ny talata 10 Jolay no tonga tany Bruxelles ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump niaraka amin'ny vadiny. Nanomboka tao Bruxelles ny fitetezana ny Europe izay nataterana ny fihaonana ny tampon'ny OTAN na ny Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Ora vitsivitsy tao alohan'izany tsy nisalasala i Donald Trump nanakiny ireo mpikambana Europeanina miaraka aminy.
Miteraka devitra lehibe ny resaka momba ny vola ho an'ny fiarovam-pirenena izay manodidina ny 700 ny vola lanin'ny OTAN. Misalasala amin'ny fahavononan'ny Europeanina naraka ny fifanarana natao izay ampiakarina ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny taona 2024 ny filoham-pirenena Amerikanina. Eo anatrian'izany atevitra izany, mijanona ho matoky kosa ny mpitondra tenin'ny fikambanana. Mandray anjara mavitrika ny Europeanina ary manampy ezaka kosa i Kanada. Avita zavatra maro ny fiarahantsika. Aorian'ny fandalovany any Bruxelles, iona amin'ny Prime Ministre Britanika ny zoma 20 Jolay. Manaraka izay ny Helsinki indray anatanterana ny sommet bilatéral voalohany miaraka amin'ny Vladimir Poutine. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.